Tsy lavitry ny tanjona tiana tratrarina ny fianakaviana Zozaryboka, goavana ny dingana vitan-dreto alpinista malagasy ireto ny taona 2024 izay nafahany izy telo mianaka ny niakatra teny amin'ny tendrombohitry Everest hatrany amin'ny 120 metatra ho an'izy ireo lazanany dia Alexandre sy Raïs Boka, raha toa teo amin'ny 490 metatra ny andrain'izy ireo Zozaryboka. Fanamby goavana no apetrak'izy ireo dia ny hanatsara trany izany dingana sy lalana sarotra efa nodiavana izany ary hitondra avo ny sainam-pirenena malagasy eny amin'ny tendron'ny Everest. Ho mpanazatra an'izy ireo lahy amin'ity taona ity ny rain'izy ireo. La vie, elle est pour nous tous, on est pris par le travail, par les occupations. Et moi j'ai des jeunes enfants, maintenant Jackson il a 21 ans et Raïs il a 24 ans. Et je l'ai dit avant qu'ils soient complètement pris par la vie, le travail. On a de la chance de faire quelque chose ensemble, donc on m'a dit allons, prenons ce temps, tous les trois ensemble, de faire quelque chose. Et bien sûr c'est aussi en famille et puis avec je vois ce drapeau derrière nous, le faire avec le drapeau malgache, donc ça nous donne une aventure familiale qui est faite dans l'envie, j'ose le dire humblement, quelque chose de grand, dans le sens où on amènera le drapeau malgache pour la première fois. Mbola ao anatin'ny fahatanjana tanteraka Alexandre izay efa navita dingana maro ary nambarany fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izy ireo afana manatratra ity tanjona goavana ity. Physiquement, je crois que on va faire tout ce qu'on peut. Je vais faire tout ce que je peux pour m'entraîner physiquement. Mentalement, je sais que c'est très dur parce que c'était pas facile l'année dernière et je sais que ça va pas être facile cette année aussi. Mais je me rappelle que l'année dernière, on a quand même pu aller à 8650 mètres. C'est plus haut que le K2, si on y pense. C'est plus haut que le deuxième plus haut sommet du monde. Alors, on était très proches et je suis très certain qu'avec le plus bon entraînement qu'on a mis en place, avec la volonté qu'on a, avec tout le support, etc., je crois qu'on va réussir cette année. C'est pas comme si on voulait pas réussir l'année dernière, mais je crois qu'on a cette énergie qui est avec nous cette année. Amma malagasy dia nitsodrano zava-mahery ary tonga nangatatsodrano tamin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany izy mianaka tamin'ity androany ity ny ministra Tetsekilany izay namporisika azy ireo hatrany amin'ny fanatanterahana izany fanatanjahantena izany sy hitondra avo ny vonina-pirenena sy ny sainam-pirenena malagasy. Malagasy ireo Malagasy Alexandre izay ato kavanako ato ary anisany tsofina rano teto, raisina teto, nomena ny encouragement, nomena ny tsodrano ny ministère tanora sy fanatanjahantena mba hitondra avo ny sainam-pirenentsika malagasy. Dia nirarina ito satria anisan'ny fanatanjahantena mafy satria na ny fanazarantena fotsiny dia any amin'ny telo volana mialoha ny compétition no anaovana fanazarantena, ny fafahana mizatra ny climat ny amin'ilay toerana, ny fafahana mampifanaraka ny toe-batana, ny fahasalamana amin'ny altitude, amin'ny climat any an-toerana. Dia izay nahatonga amin'ny teny hoe anisan'ny fanatanjahantena mafy nefa andraindraitsika fa tsy handraraka ilombe andoha i Alexandre fa hitondra ny amboara mody aty Madagasikara any amin'ny volana Mai any amin'ny volana Jiona eny ambapolo sy roa arivo any. Marina fa 820 sy 840 metatra ny havon'ny Everest ao Nepal ary mila fiomanana tsara na ara-moraly na ara-batana na ara-pahasalamana ny fiakarana eny an-toerana izay miovaova ny maripana. Mafy, sarotra ary tsy vitan'ny olona morakivy anefa izany. 3 volana melonana tanterahana izy ireo ny fiakarana izay ho tanterahany fiandohan'ny volana Mai taona 2024 izao dia efa anatanteraka fanazarantena izy telo mianaka, fanazarantena izay mifanaraka amin'ny zava-misy any Everest ka any Autriche, Suisse ary Europa no anatanterahana izy ireo ny fanomanam-batana rehetra momba izany ny volana Febroary, Mars ary ny Aprily. Ao anatin'izany ny dia tongotra anaty lanezy mangatsiaka.
Mahery ny iray alina ireo olona efa nahavita ny azo ny tendrombohitra Everest ao Nepal nanomboka ny taona 1770 raha ny fanadihadina ary ireto fianakaviana ireto araka izany zao no ho malagasy voalohany ametraka ny sainam-pirenena malagasy eny amin'ny tendrombohitra manan-tantara ary hanofahofa izany sainam-pirenena izany eny amin'ity tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ity.